Raha banao ny tokantrano manaraka ny mety eo amin'izao fotoana izao raha ny sary azy tamin'ny azanapolana tamin'ity an'ity araky ny hitantsika amin'ny sary ato amin'ny lakan-drano Mozambika izay misy an'ireto rahona reto dia nisan'ny manmevana ny orana tandrivo-drahona tamin'ity androany ity saika amina faritra maro indrindra ho an'ny ati-tany Madagasikara fa manomboka rapitsy kosa indray dia tombanana miverina maimaina tsikelikely ny andro amin'ny ankapobeny ankoatriny ati-tany atsinanany nosy ny ilany atsinanany avoatany ary ny ati-tany faritry melaky ny any Abonglava sy ny any amin'ny distriktan'ny Miandrovazo izay mety mbola ahitana an'izay tandrivo-drahona vitsy izay atao anatin'ny roa andro avy fa tombanana miverina maina kosa ny andro amin'ny ankapobeny any amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao any zany ny maripanatsika tsy dia misy ny afivana goavana andrasana atao anatin'ny roa andro avy fa miakatra kosa nefa izay maripana izay raha ny any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara sy ny ati-tany atsimon'ny nosy iny ary mety misongadina izay ho ana faritra sasany satria dia mety misy tonga hatrany amin'ny 70 degré celsius ny maripana amin'izay fiandohan'ny herinandro izay indrindra ho an'ny ati-tany ny faritra atsimo andrefany iny ihany izay ny mahakasika an'iny fa ny toetriny androsika ho an'ny rapizy vao maraina ary dia omaina ny andro amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosina dia somary isy ny rahona vao maraina ho an'ny avoatany ho izay moa misava ihany zay ary ny masoandro mibatoerana ho an'ny rapizy tolakandro kosa indray dia mety isy ny tandrivo-drahona misy tokotoko ny ati-tany atsinanany Madagasikara ny ilany atsinanany avoatany mihitatra any amin'ny morontsiraka kosa izay ny alina ho an'ny ati-tany faritry melaky sy ny any amin'ny distriktan'ny Miandrovazo kosa dia mety isy ihany koa ny tandrivo-drahona misy tokotoko ho an'izay rapitso izay ny ambiny moa maina ny andro raha ny maripana ho vinavina ho an'ny rapitso manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 430 ho an'ny tapany atsimo Madagasikara iny ny morontsiraka ambiny kosa indray dia 30 ka hatramin'ny 9 degré celsius hitantsika any amin'ny morontsiraky ny faritry menabe moa izay maripana ambony indrindra izay ho an'ny rapitso ny andro ny alahady dia mbola mety isy hatrany izay tandrivo-drahona izay any amin'ny ati-tany atsinana Madagasikara mety isy ihany koa ny ilany atsinanany avoatany ary mbola tombanana mitoetra ihany koa izay tandrivo-drahona izay raha ho an'ny faritry melaky ary mety akasika ny faritry Bonglava ihany koa ho an'ny distrika Nambanja Ambilobe sy ireo faritra na distrika manodidina azy kosa dia mety isy ihany koa ny tandrivo-drahona amin'ny takariva ny ambiny moa dia maina ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny alahady izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré celsius ho an'ny avoatany hitantsika any amin'ny faritry mahatsatra ambony any zay ho an'ny morontsiraky ny faritry menabe kosa miakatra hatrany izay maripana zay satria dia manodidina ny 30 degré celsius ny maripana vinavina ary ho an'ny ati-tany menabe sy ny ati-tany atsimo andrefana mety ho tonga hatrany amin'ny 70 degré celsius ny faritra sana ny toerana sasany ao anatin'izay raha ny toetry ny androntsika roa ny alatsinainy maina ny andro amin'ny ankapobeny dia somary isy ny rahona misotoko any avoatany ny morontsiraky ny faritry Sofia sy ny faritry Diana kosa no mety holalovana tandrivo-drahona amin'ny alina na ny maraina be mety hitrangan'izay raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay hitantsika amin'izao sary izao fa dia miakatra aloha ny maripana saika any amin'ny tapany atsimo andrefany Madagasikara iny manodidiny 17 degré celsius ary mety mbola mijanona hatrany amin'ny 70 degré celsius hatrany ny ati-tany amin'ireo faritra ireo indrindra ho an'ny faritry menabe sy atsimo andrefana ny ambony kosa indray dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 any avoatany ary mahery ny 30 degré celsius avokoa zany ho an'ny morontsiraka ambiny rehetra amaranantsika ny fandaharana ary antonony amin'ny ankapobeny ny tany falitoan'ny rivotra eto Antananarivo manodidina ny fetrany eo mesa avokoa ny rehetrarehetra voaray ary raha ny mandrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro no jerena dia vinavinaina hijanona ho antonony hatrany izay tany falitoan'ny rivotra izay ny mety ho tamin'ity an'io ty ary rapizindray fotoana manaraka be no moa